hevitra ho anao. Ny marina. Tantara mitoy nosoratan Rakotogasy. Ho velominy Christophe Rabearimanana tapaporoany miaraka amin'ny Iriny sy Sara Randriambolanyarivo. nandray feo Ero Tarazafindrazaka. Nandrindra lafiny teknika Yarnaio. Nanatontosa tapaporoany. Andro voalohany. Mitady alahy mihitsy io fa nefa fa mila torohevitra. Dia lahy mantsy namana ka azo ifampizahavana ny mamy sy ny mangidy. Fa misy inona ny tia? Manga tsy milamina ny fiarahan'ny lasy fanilo. Mikasika an'izany indrindra letsy. Tapa-kevitra ny anambady amin'izay fa mandroso ihany ny taona. Ay kosa. Izay roa koa efa ela ihany no ny fanjoy teny. Fa ny manahira-tsaina kely aho fotsiny izao dia mety ho fandraisan'ny ray aman-dreniny fanilo aho. Tsara kosa letsy izany. Dia inona moa lesy ny olana amin'izany samy fa ela ary sady nahazo tavy no ny volony. Aiza tsony nahita zanaka mpanan-karena sy olona tsara fanahy sy tsara tarehy ohatran'ireny lahy. Ka izay indrindra nge letsy ilay olana kely. Manan-katao tokoa ny ray aman-dreniny nefa fantatra ilahy ihany ny toerana misy ahy. Ny marina lesy dia matahotra an'ireo ray aman-dreniny aho. Hita lahy ihany ny fitiavan'ireny sokajin'olon'ireny voninahitra. Le tia koa lesy mainy hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony. Tsy misy mahory an'lahy intsony angely tia na tsy asa mandra-pahafaty azy lahy. Fa nararotana ity tsy misy ohatran'izao ah. Zaran'lahy azy fanilo tsy nametraka ihany amin'izany mihitsy. Ka tsy izany lesy le olana. Fa ahoana e? Ny tsy ao an-tsain'lahy nge dia izao e. Tsy maintsy angataka azy any amin'ny ray aman-dreniny any efa aiza ny ety manana amin'izany. Ny vodiondro mantsy fanomezan-kasina mamboninahitra ny ray aman-dreny ka mahamenatra ihany raha tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ah. Manaraka an'izay dia ho gaga ihany koa ny ray aman-dreniny fanilo raha fantany tsara ny farim-piainanay. Nefa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy ho fantany ihany izany. So letsy ry samy torohevitra ihany ny anjaran'ny lahy ny mieritreritra. Rehefa mifankatily isany dia izay ny tena zava-dehibe fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Aza siana olan'izany raha izay resaka saranga izany fa ny fitiavana akory tsy manavakavaka e. Raha izaho aloha ny eo amin'ny toeran'lahy dia efa vita amin'ny fombafomba rehetra ohatran'izay misosainina sady mankahery ahy letsy izany fa misaotra. Oay, avelako aloha lary fa nefa fa lasa lavitra nioniko soa ny mba volon'olona any izay hevitra lahy izay mantsy no nanatonako an'lahy. Eny ary mazotoa lahy fa zahay koa mbola hijery rano tanimbary ary ambany avaratra. Sambatra lesy lahy raha samy fa anambady zanaka mpanan-karena. Izany tsy nitsiriritra amin'ny fanily teto an-tanàna fa ela ny tongolana amin'ny vitana sy nandrininy fony. Tena tsara vitana. Vonina tsara ve ianao afany manana ny raharahantsika? Tsy izany mantsy fa velom-panontaniana dada sy neny hoe ahoana ihany amintsika fa toa mifampitaritarika eraky ny tany eto fotsiny. Sady ianao aza moa tsy fantatra izy ireo tsara akory. Izaho ngeky tena vonina fa ny olana kely dia ireny efa nambarako andry ireny e. Tsy misy olana ny tsy fitoviany farim-piainantsika fa ny fahavononanao zava-dehibe. Raha fanireny izy mivady mantsy dia nisehonao any aminay. Amin'izay mantsy fantatra izy ireo tsara koa ianao dia adokisany kokoa. Tsy laviko ange izany fa izaho matahotahotra e. Tsy mbola haiko tsara mantsy ny toetran'ny ray aman-dreninao. Tsy mbola azoko an-tsaina koa ny mety ho fandraisan'izy ireo aho. Ianao koa izany ka nosa.
arakaraka ny bahana ny tahotra ao anatinao ny voamaika mety hanimba ny fifandraisanareo sady tsy ho fantatrao izany mihitsy mitoetra ny dada sy neny raha tsy mifampiresaka nareo. Ny lehilahy raha teo koa tokony ho sasafoana amin'ny fiainana fa tsy mametraka ihany tahotra izany. Ianao ny loham-pianakaviana raha hatr'izay mivady sika e. Sady tsy fantatrao anga fa any amin'ny faritra hafa aza asaina mangalatrombo mihitsy ny tovolahy izay vao mahazo vady. Ka raha avy any amin'io faritra io izany ray aman-dreniko dia hiverin-dalana ianao. Aiza kosa kia eny e, misy hosaingo ny teninao fa aleo aloha akabahana tsara. Mandresy lahatra mafy afan'io nefa tsy hitako izay atao. Raha tena dinihako nefa ny teniny rehetra dia tsy azo disoina mihitsy. Tsy misy fangatahan'andro izany ry samy fa efa ela ihany sika no mifampiresaka nefa tsy mbola tafahoana tamin'iray aman-dreniko ihany ianao a. Lasa hoe tomasiko eto izao dia izao fotoana handehananao any aminay ahitako ny tena fanapahan-kevitrao. Sao mantsy vandany zarety fotsiny sika ka hanaovany olona tondromolotra sy resaka eto seroa. Dia ahoana ry izany? Tsapako aloha fa tena tia hafangelo matoa mandrisika mafiona amin'ireo ray aman-dreniny. Aleo ranka vilesina vidy mafana sady lehilahy ny tena. Aleo miroso dia hita eo ny toy ihany. Hoporofo ny fitiavako anao ry fanilo dia tapa-kevitra ny iseho any amin'ny ray aman-dreninao a. Tsy atao ela intsony izany fa amin'ny tapa-bolana ihany. Izay efa sahy izay ny nandrasako taminao e. Na dia mbola elaela aza ny amin'ny tapa-bolana dia isaorako era-poeran-tsainanao izany. Izay vao tsapako fa tena tia ianao. Aza matahotra ianao fa tsy samy kely kanosa intsony no manoloana anao manomboko izao. Tokony omeko anao fa ninona mety ho fandraisan'ny ray aman-dreninao ahy dia ho tiaviko foana ianao. Tsy hoe miahiahy akory raha miteny an'izany fa ny amisafisanany ratsy hono no iavian'ny soa. Rety ny entana aleoloha ody amin'izay hoay marina saika adino fa tokony hividy tambavy aho aiko se tsy dia fa misiko ary tsy sandry ve le mijoro etsy amin'ny fivarotana mofokazetsy izy mihitsy io. Aleo aloha atonona somba afaka ny anampy ahitondra nyity entana ity ka. Samy manahoana ianao? Neny rasendra marina. Salama tsara fa ianao no manahoana? Salama tsara anaka. Miandry olona angaza toy sa ho aiza? Tsy izany ry neny rasendra fa fanao fotoana tamindry izany mpivarotr'omby io a. Avy namely kafe sy mofo kely tetsy aho fa ohatry ny mona sahadiko. Dia izao hitanao mijanonjanona makaina kely io sady manararoatra mitazatazana e. Hainao fa tsy hena mantsy ny androko. Izay aloha dia marina ka hividy omby izany ianao io samy. Ary zanak'olona manaka-tao ihany izany ty tovolahy ty raha izany. Fikasana ihany ary ny endrasendra fa misy vidiny koa nge ny omby amin'izao e. Marina mihitsy. Tena marina dia anampy omby roa io atsoatsy fa ilaina mantsy ireo le ty ambanivohitra. Nefa atao sarotsarotra ihany raha mivola eo an-tanana zao dia raha ihany mitakatra. Efa zava-dehibe ny fikasanao ry samy a. Fa avadika no tafy. So ianao akeny an-dafy andrefana eny dia raha afaka hanampy ahitondra nyity entana ity. Somary mavesabesatra mantsy izy reto nefa zatsy mitondra ankizy akoriko. Ve izany nanatona andrasendra everiko fa hiresaka amin'ny momba anay mantsy.
Aleo rangahaterina vetivety amin'izay fantany tsara hoe manisy lanja azy tsy maninona re zany fa afaka manatitra anao hatreny aminareo ay lalana akaika nge io ndray te misaotra indrindranaka andraso aloha vity tamba vetsivetyvetika zay ihany dia tonga ka dia sady mandehantsika no miresadresaka ono anaka hoe ahoana ry nendrasendra ahoana ihany ny aminareo sy fanily tena matotra ve le fifankatiavanareo sa zay ary lefa nahiko hitako ny fika miresaka ny fanaovana isy fanilo iny ihany no lazaiko azy mba ahatokisany aza manahy ianao ry nendrasendra fa efa nihevitra n'izany mihitsy zay roa akosa manahirana amin'ny tany mamonina tokoa raha ifampitaritarika eny zay nefa tsy vita fomba akory izay mihitsy hainao ihany le fitenenantsika hoe tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka rehefa nyfandinika izay dia tapa-kevitra nihiditra amin'ny lalindalina kokoa atsoatsy mba mahay resaka koa le zalaty izany teo terain'le tamiko sa vavy any atony tokoa zany eny tsara anaka rehefa manana tanjona ohatr'izany nareo za mantsy saharotony amin'ny zanako iny fa tsy manana fatsiana angezay mivady dia inona moa zany midinika efa ny fanaovanareo roa ny fomba malagasy no efa nikasainay atao aloha atoato izany hoe ny fisehoana aloha ny isantarana azy rehefa samy vonina ny rotota dia miditra mivodondry ary faranana amin'ny mariazy makotrokotroka raha izany toanao azy ilay kely tiako ary mety izay zany antony fidianany omby raha izany tokoa ny fikasanareo dia lehilahy vonina ny fahitako anao eny ety ampendoana dia mirary soanareo roa sahady mahavelom-boa mantsy zany ka tonga sady koa moa titsikako misaotra indrindra rery samy raha tsy mainky ianao dia andao aloha androsa ohatrano tsy misy tokony hisaorana re zany fa raha tiana nge hony ny vady dia nyrafozana ny tsonjofo mandeha tsy androso aleo re a manaraka mandroso fa mbola ho be no ho sisy misaotra ary mipetraha mihitsy aloha ndriry fanilo fa zao ny fotoana tokony hifampiresantsika mianaka fa resak'inona ny tianeny atao lazao fa mihaino anao ahy ka resak'inona moa retsy fa tsy momba anareo samy ay ve eto ary ny resaka ao tsy zany retsy fa tafahoana teny etseny izay mianaka maly dia nyresadresaka nikasika anareo izy laza izy fa efa nifampidinika nareo roa ary tsy andro elatsono ony fa ny tiako fantatra dia hoe mba hamanahoana retsy nytovolahy iny mba tsy nandainga tany zany samy mariny zandry ny eny efa elaela ihany mantsy ny rahanay ka ino kosa fa ho sitraka ao tsara ny risoanay fa ny fehipetra voalohany aloha dia ny fahamatorana ny manitikitika kely dia ny fiaim-piainany akoatra ny toetrany otry fa fiaim-piainany mikasika ny inona moa no tianeny ho fantatra izy iny anie ka zanak'olona avy ety akaikintsika ihany ary mahafantatra anareo tsara raha tsoronanaka dia mifari-piainany ray aman-dreniny fehipetra faharoa mantsy zany ka tsy maintsy jerena ndry vehivavy ka anara-bady sady zao koa ny raindry anisy olana ny amin'izanytro olona tsotso-piaindrendriny eny
raha sokajiana olona antonony tsy sokajin'olona manan-katao ary koa tsy fahajiranovana nefa zany a neny a sao dia mba hainao sarotiny amin'izany fa tsy dada gaga ihany efa dada aza hatramin'izay tsy niresaka nikasika an'izany amiko fa nilo a ndriange fa avy tokanay ka mahasarotiny anay aindry ihany ny farim-piainantsika ataonao iahoana no hijery indry hijaly am-panambadiana nefa efa zatra fiainana feno fedarana teto aminay mivady tapamporoana production nanolotra ho anao teo ny marina tantara mitoy nosoroatan rakoto gasy novelominy Christophe Rabearmanana tapaporoany miaraka tamin'ny Irina Sara Randrimbolany Arivo nandray feo Erota Razafindrazaka nandrindra lafiny teknika Iarnaivo nana tontosa tapaporoany